nanomboka ny sabotsy teo dia niakatra ho 330 ny vidin'ny iray litatra amin'ny solitany fandrehitra raha toka 370 izany teo aloha. Fantelony izao no nahitana fiakarany solitany niainga tamin'ny 370 izany tamin'ny volana janoary. Ho fanenjehana ny vidiny tena izy na ilay hoe vérité des prix no anton'ilay fiakarana ity. Mbola misy elanelana eo amin'ny 900 ny vidiny tena izy sy ny vidiny eny amin'ny tobin-tsolika raha nambaran'ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Ho an'ny lasantsy sy ny gasoil dia tsy nisy ny fiovahan'ny vidiny. Voatendro lehibe ny polisy munisipaly vaovao ny komisera Rakotonray Nivonina Panoel tanteraka ny sabotsy 5 aprily lasa teo ny famindram-pahefana teo aminy sy ny lehibe ny polisy munisipaly teo aloha ny komisera Orstrom Wens izay nisahana itoerana io nanomboka ny taona 2020. Fandatanterahana ny politika ankapobeny napetraky ny komina Antananarivo renivohitra fanamafisana ny mahamatianina sy ny fanaran-dalàna ary fitsipipezana fanatsarana fifandraisan'ny vahoaka sy ny endriky ny polisy fiadina mikolikoly fampiarana ny fitondrantena mendrika ho an'ny polisy munisipaly ary ny fanomezana tatitra sy vaovao amin'ny fotoana rehetra no andraikitra miandry ity lehibe ny polisy munisipaly ity raha nambarany teo anivony komina Antananarivo renivohitra. Tany talata volonondro no nifampitaona ireo mpiasa ao amin'ny vondrona Invizo ny sabotsy ny volana aprily teo nanateraka fambolekazo. Zanakazo ananambo miisa 700 fototra no novolena tamin'izany. Akoatra ny fitandronan'ny tontolo iainana dia nosafidina manokana ity karazan-kazo ity no revoka-tso maro entiny amin'ny fahasalamana. Efa fanao isa-taona ny fambolekazo tahaka izao ho an'ny vondrona Invizo. Fotoana ihany koa ity tamin'ny sabotsy ity teny talata volonondro ity nanentanana ireo mpiara-miasa rehetra amboly hazo fihinam-bo eny amin'ny toeram-pinenaan'izy ireo tsirairay avy. Natomboka androany alatsinainy tao amin'ny sekoly ambony polyteknika Antananarivo Vontoforona ny fizarana ny vatsy-pianarana 3 volana miampy fampitaovana ho an'ny mpianatra ao amin'ny université Antananarivo ho an'ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny doctorat. Tonga nanatrika sy nandramaso izany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarona ara-tsiansa ny profesora Lola Chamina. Nijery ny fizotra ny fizarana sy nanome toromarika ireo tompon'andraikitra ny tenany mba izora ny fizarana am-pilaminana no mariny fa nisy ny fandaminana vaovao nampiarana tamin'ny fikarakarana ny famoahana ny vatsy-pianarana ka no kirakorana isaky ny université ny antota taratasy. Notanterana ny faran'herinandro teo ny andro fahasivy ny fiadina no tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra na ny Pure Play Football League. Mbola mitana ny larana voalohany hatrany ny AS Fanalamanga izay nandresy tamin'ny fionan'izy ireo tamin'ny AS Avenir Saint-Anne tamin'ny isa 2-0. Teo amin'ny lalao hafa dia notsan'ny Fossa Junior tamin'ny isa 1-0 ny CFF Andorany fotsy. Ny Elzeko Plus nanamontsana ny Tsaramandroso FC tamin'ny isa 3-0. Nanao atsala ray sy ray i Disciple FC sy Adjesaya kosa nandavo ny FC Rouge tamin'ny isa 2-0 ary isoka foto no nibatany fandresena nanoloana ny Mama FC tamin'ny isa 1-0.